lazany baibolinoany torina mitsika lela tiako ny radio ziro sy fanasina mampiorina toepanaina ziro sy fanasine mitopane ombanao mandrakarive takariva ny 4 febroary enamroapolo sy roa arivo araka zany fekera famantarana zany dia ny namanao ny mpanomponao Ertindra Andrianarson no mijoro mivantana malonanao no ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ity takariva mpahazavana andro voalohany ity manatitra ny arahaba bopereritso atsika rehetra izay tonga eto amin'ity toerana dia ny tranon'Andriamanitra eto amin'ny trano fiangonana finoana sy fanasitranana raha isorana manokana nandray ny onjam-peo ny radio évangélika jiro sy fanasina amin'izao fankalazana ny fahatelopolo taonany izao raha sitraka ireo dia hiaraka hiteka mafy be ho an'ilay tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka isika satria tonga eto isika androany tonga eto isika androany noho ny fitiavan'Andriamanitra tonga eto isika androany noho ny fahasoavan'Andriamanitra tao anatiny taona maromaro 10 taona intelo no nitombiasana dia tonga amin'izao taona androany zao tsika noho izay fahasoavana sy famindrapon'Andriamanitra izay noho izany dia manatitra ny arahaba omba mpiadanana ho atsika tsara avy taka nataon'i Jesosy rehefa niona tamin'ny mpianatra dia hoy izy hoe fiadanako no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo dia raiso ampinoany zany fiadanana zany teneny eo akaikinao raiso ny fiadanana dia tonony amiko ny fiadanana raiso ny fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia ao anatin'izany dia anaraka jingle kely sika dia hitoy amin'ny fandarana Fanasina radio telopolo taona nikatsahana trano ny ampandrosoanao jiro sy fanasina radio telopolo taona nitondrana tsiro teo amin'ny fiainanao tamin'ny fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra jiro sy fanasina radio telopolo taona nanazavana lalanao sy nitsirona ny tongotrao tamin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra marobe izay tonga mamangy anao isanandro teo amin'ny maridefiny 900 megahertz mandehana tahaka ny zanaky ny mazava mandehana tahaka ny zanaky ny mazava mandehana tahaka ny zanaky ny mazava Isiana toko fadimy andiny favalo tapany faro Haleluya itana ilay masaka sana izy no putumpulay
rehefa naniraka amin'ny mpianatra jesosy dia hoy izy hoe tinoany amin'izay tokantrano mampandrosanareo ny fiadanana fa raha misy zanaky ny fiadananao dia hitoetrao ny fiadanana. Androany kosa dia tononiko ho amintsika tsairay avy zanaky ny mazava enoko fa matoa tonga etontsika dia manana an'izany etaeta ho zanaky ny mazava zany a ary dia ho tononiko ny fahazavana avy any an-danitra ho anao izay tonga eto amin'ity toeran'ity amin'izao takariva izao. Amaky ten'Andriamanitra isika ato amin'ny apokalipsy toko 4 vakitsika ny apokalipsy toko 4 dia eo amin'ny andininy 4 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny apokalipsy toko 4 andininy 4 dia avy eo mitsambikina eny amin'ny andininy 10 isika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary manodidina ilay seza fiandrianana iray dia nisy fiandrianana 420, nisy seza fiandrianana 420 ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana ireo dia nisy loholona 420 nipetraka ny tafy fitafiana fotsy sady ny satroka sady boninahitra volamena. Andininy 10 dia iankohoka eo anoloana izay mipetraka eo amboniny seza fiandrianana ny loholona 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay dia nimpy ny sady boninahiny eo amin'ny seza fiandrianana ka anao hoe ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery fa ianao nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Amen. Raha ataontsika hoe satroboninahitra i 30 taona nitsangana ny onjam-peo mitoriny filazantsara voalohany teto an-tampon-tanàna Fianaratsoa izay dia fotoana kosa androany anipazantsika an'izany satroboninahitra izany eo amin'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana izay manatrika sy manome haja an'izao fotoana izao. Noho izany dia andaontsika hiaraka hitsangana amin'izao fotoana izao anambara ny fisaorana ny tompontsika ao anatin'ity hira anankiray ity. Mety hainao ilay hira, mety tsy hainao, afaka manaraka ihany ianao eny amin'ny fafana. Tompo misaotra anao aho, te anentana anao izay, te hitondra anao izay ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria ny taona dia taona isa ihany izany fa ny tena zavatra lehibe tao anatin'izay taona no vakivakiany ny onjam-peo izay dia ilay voninahitr'Andriamanitra niseho teo amin'ny fiainanao tamin'ny alalan'ny onjam-peo. Ilay famonjena nentin'Andriamanitra tamin'ny alalan'izany fitaovana izany. Ny onjam-peo dia fitaovana ihany taka amin'ny fitaovana rehetra fa Andriamanitra no mpamonjy ary andao izy hisaorantsika amin'izao fotoana izao. Tompo misaotra anao aho. Kanandratra fisaorana ho an'ilay tompony tompo sy manjaka-banjakantsika amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy eo. Misaotranao izany eo ny fahasoavanao Andriamanitra. Midrafonao izay avaozanao isan'andro isan'andro.
feontsika isika amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy. Ny lohanao amin'izao fotoana izao dia aoka hipolotra fisaorana an'Andriamanitra eo ambavanao amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy eo, misaotra no fahasoavana. Avelatsika andeha ny mozika dia sika hifantoka hiditra ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Manatrika eto ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, ilay naharan'ny lanitra sy ny tany. Dia andao ateritsika azy ny ady, andao ateritsika azy ny voninahitra, fa mendrika an'izany izy. Ampiakaro ny fisaorana avy ao am-ponao amin'izao fotoana izao. Hoy izany mpanao salamo hoe misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Asay vao misaotra an'Andriamanitra mihitsy ny fanahinao avy any aty lalina. Tonga eto tsika androany tsy hanao fotoam-pivavahana, fa tonga eto tsika ifandray amin'ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka. Tady fifandraisan'Andriamanitra, fifandraisam-pitiavana manokana aminao, fa tsy fombafomba-pivavahana. Tady olon'Andriamanitra tia nanana fifandraisana manokana tahaka ny Abrahama izay nataony hoe ataoko ahoana nanao zavatra ka tsy laza amin'ny Abrahama sakaiza. Enao izay sakaizan'Andriamanitra izay. Dia afaka miresaka amin'ilay sakaizanao ianao amin'izao fotoana izao. Hozy Jesosy hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony anareo fa ataoko hoe sakaiza. Enao zay. Mijery sy fanasina radio dia fitaovana fotsiny ihany na ampifandray tanana anao sy ilay sakaiza. Dia nanao an'izay asa izay tao anatin'ny 3 taona. Raha eo misaotra anao zahay, mideranao mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao masina izahay, fa Andriamanitra tsara sady mpanaony tsara ianao. Ary nanehoanao ny fahatsaranao izahay tao anatin'izay 3 taona nitsangana ny onjam-peo teto an-tampon-tanàna ny fianaran-tsoa izay. Dia amin'ity takarivo ity te hananatra fisaorana fotsiny eo anatrehanao izay araka ny tenao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Misaorany Jehovah ary fanahiko. Ny momba anay manontolo dia misaotra anao hatrany Paladia ka hatrany Tampon-doha Andriamanitra. Miankohoka tahaka nataon'ireo olona 420 ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, manipy ny satro-boninahitra eo an-tongotrao, satria tsy misy voninahitra na dia ho an'ny onjam-peo na dia kely akory aza, tsy ho an'ny olona ny voninahitra fa ho anao ny voninahitra.
ny fotoana rehetra atao hoe dia tena ho raiso ho didikazo mampofona hoanitra kasitrahany eo anatry anao. Ny altara izay ho atsangany eto dia ho altara andrava ny altara amin'ny fahavalo rehetra satria hisandratra eto ianao. Ilay Andriamanitra mahery, Jehovah mpiady mahery, Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka. Raha misy mandalo tsy fahasalamana nefa tonga eto amin'izao fotoana izao dia pourfeu fa Andriamanitra mbola manasitrany ianao. Ianao ilay Andriamanitra Rafa, Yahvé Rafa. Raha misy mila famatsiana amin'izao fotoana izao na inona famatsiana ilainy, pourfeu eto Andriamanitra fa ianao ilay Yahvé Jireh, mpamatsy lehibe ao anatin'ity fotoana ity. Dia misaotra Andriamanitra, misaotra ny amin'ny tantananao ny dianay tsara avy ka tonga teto amin'ity toerana ity, tonga eto amin'ity toerana ity, anandratra anao, andray ny hafatra avy aminao ary anome voninahitra ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahako sy anaovako izany vavaka izany. Amen. Afaka mahazo toerana ianareo. Mamerina ny arahaba amintsika rehetra. Mbola ao anatin'izay fanahy misaotra an'Andriamanitra izay ihany tsika dia atao tsika mbola hisaotra ny Tompo. Misaotra amin'ny zavatra rehetra io izany tenin'Andriamanitra. Io toe-panahy misaotra sy mankasitraka io dia anisan'ny toe-panahy tena mahafaly an'Andriamanitra. Toe-panahy tena mahafaly an'Andriamanitra ary indrindra ao anatin'ny zavatra tsy mampite hisaotra ianao no misaotra dia hitan'ny Tompo ilay toe-po ary misy zavatra kasihan'ny Tompo any amin'ny tontolo ara-panahy tsy hitantsika maso any rehefa manana an'izay fo mahay mankasitraka izay tsika amin'ny zavatra rehetra. Tsy indroa tsy nitelo fa tao anatin'ny fotoana ny arahako tamin'ny Tompo satria raha zaho manokana mitovy fotoana amin'ny radio ny fotoana ny arahako tamin'ny Tompo tamin'ny taona tany amin'ny volana 7 Aogositra 1970 no nanapa-kevitra andray an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainako tao anatin'ny fahatanorana heritreriny tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa niantso ny Tompo dia nanolo-tena izany hoe zoko tsy haiko firy volana zany ny radio évangélika Jiro sy Fanasina raha ara-panahy resahana dia tao anatin'izay fotoana izay izaho mbola tsy feno 30 taona ny arahana amin'ny Tompo fa mbola tsy tonga Jesosy dia any amin'ny volana Aogositra any. Fa tao anatin'izay fotoana izay ny zavatra tsapako dia izao rehefa nahy nankasitraka dia misy zavatra mitranga. Fa rehefa manomboka menomenona sy mononmonona dia ohatra ny zanak'Israely lalana tokony tsy fantatro 70 andro araka amby 10 andro lasa 70 taona. Dia androantsika andao hiala amin'ny fimonomononana sy ny fimenomenonana fa andaontsika ankasitraka an'Andriamanitra. Rehefa nomen'Andriamanitra molotra, nomen'Andriamanitra vava, nomen'Andriamanitra lela idera ianao dia ampiasao izany. Marina fa be dia be ny zavatra mety ampimonomonona, ny zavatra mitranga na eto amin'izao tontolo izao na eto Madagasikara fa sy lo ifederana izany sy lo fankasitrahana izany dia ho hitanao nanaovan'Andriamanitra azy, ho hitanao nanaovan'ny Tompo azy. Andao ataontsika anatin'ny fo falifaly ty hiri ty misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Salamo nataon'i David izy ty dia ary izay rehetra atao anatiko izy misaora ny anaranazy. Alleluia. Aza misalasala mitehaka. Sartra le hira fa afaka manaraka monamono ianao.
anao rehetra Jehovah, jifana aiku, sare chatwana kumisa, janya nala nimba asina. Saurani Jehovah, jifana aiku, azamisa dinuina, ifita hijecha, isal mamela. Amen, alléluia. Natao hoe alléluia sy amen tsy fomba fiangonana zandriny akory fa voalaza ao anatin'ny baiboly ary ny onjam-peo moa dia miara-miasa amin'ny fiangonana rehetra. Miara-miasa amin'ny fiangonana rehetra ary ohatra mivaingana sy tsapaitanana ny androany fa ny fiangonana finoana sy fanasitranana zao nanokatra varavarana izay sorana manokana ny pasteur Ndrena Mivady mankasitraka pasteur fa tao anatin'ny fotoana farany izy ity raha jovavolombelona aminareo vetivety fotsiny hoe efa vonona mihitsy tamin'ilay toerana izay efa tokony andehanana izay fa tao anatin'ny fotoana farany dia nisy ny fiovana tampoka dia ny zavatra tao anatin'izay ko natsoina daholo ny trano filanonana teto amin'ny tanàna ny Fianaratsoa Maly dia hozy izy ohatra n'izao zany Jesosy tany Betlehem fa lasa Betlehem amin'ny Fianaratsoa izy fa tsy Betlehem any Jodia fa zao tsika tonga eto mbola afaka misaotra ny tompo midera ny tompo amin'ny zavatra rehetra dia misaotra amin'ny zavatra rehetra izay le toe-po ampianarin'Andriamanitra ao anatin'ilay izy ny fahaizana misaotra ozy ilay hirana tany amin'ny fiangonana nisy anay taloha zany hoe mahaiza misaotra sy mankasitraka ny tomponary ny fidy anao fa tena zay mihitsy ilay izy mahaiza misaotra sy mankasitraka amin'ny zavatra rehetra tsy ny fimenimenoana antsika amin'olona no avahany olana io fa ny fisaoranao no ahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina ao ambadika olana io dia zao andao tsika hitsangantsika ninina zavatra noentinao niditra ny varavarana io dia avela ho any aloha zany fa tonga eto ianao matony tantanany anjelin'Andriamanitra ianao tsy tratra ny accident tany an-dalana tany fa tonga eto dia ny antony atongavanao eto io zany tenin'Andriamanitra hoe zao olona ny forony koa zao ary mahay be daholo nareo 30 taona kosa ve dia mbola tsy hay an'izany halleloja zao olona ny forony koa izao no anambara ny fiderana dia zao tsy haiko na hainareo loatra fandeha ohatra misy fandakamy misy hafahafa zay le izy fa zao androany aloha tsika dia hideritsika androany ninona zavatra misy ninona zavatra mitranga dia zao raha misy zavatra anankiray
mbola ataontsika eto ambonin'ny tany ary mbola toizitsika ny an-danitra ny mihinana vary sosoa mety tsy ataontsika antsony rehefa any ny vidy mofogetraka mety tsy ataontsika antsony rehefa any fa ny deran'Andriamanitra dia mbola ho ataontsika zany. Zay ny zavatra ho ataontsika any satria tsy misy afa-tsy fiderana any any ny toerana ny avina vona Lucifer efa nomen'Andriamanitra antsika. Izay mahatonga antsika hoe izao olona ny foronina izao olona ny foroniko azy ao izy nanambara ny fiderana dia andao lohantsika hidera esory daholo ny zavatra rehetrarehetra andao hidera sao andao ary kaninina hitranga zavatra rehetra miara-miasa masoanao ny tadiavina ao are dada tandremo izao io Andriamanitra zay dia raintsika io dia Andriamanitra mpanao lalana io. Amen. Ozy izy ilay hira anankiray zay hoe natapina aza ny lalana avy any atsimo.
natapinazy ny lalana avy any andrefana, natapinazy ny lalana avy any atsinanana, natapinazy ny lalana avy any avaratra. Ny Andriamanitra mahay manao lalana avy any an-danitra, mahay manao lalana avy any ambony izy. Ny olombelona mety ho tapidalakale fa Andriamanitra tsy mety tapidalakale mandrakizay ry avy, tsy mety tapidalakale mandrakizay. Noho izany inona zavatra mety mihoatra n'ilay sokina nanano bato ianao, fa androany ianao zanak'Andriamanitra fa tsy sokina nanano bato. Amen. Alao hoany zanatsokina, zanaka mazava ianao a. Teo ambaratsika zany amin'izao fotoana izao dia sady anomana ny fonao ianao andray ny afatra voalohany ny loha hevitra androany dia hoe mandehana tahaka ny zanaky mazava. Dia izay no eto mpanompon'Andriamanitra eto rehefa avy eo fa anatin'ny tirity ianao dia tena manaova confession de foi, manaova proclamation, manaova déclaration. Raha ohatra ka nentinao tenenana foana ny vavanao hatramin'izay, enjana be ty fiainana ty, enjana be le vidim-piainana. Androany manan'Andriamanitra mpanao lalana, manan'Andriamanitra mpanao lalana. Dia ho ataontsika zany iry zany dia ao anatin'izany ianao dia raha ohatra ka tsy hainao nira dia ho eto ambavaka ny fonao mba ho tany lonaka ny riny tenin'Andriamanitra. Fani
masikanay miakoka mitsaokana hejana mamaty zailay miakoka mitsaokana. Ivavaka isika. Andriamanitra apetraka eo am-pelatananao ny fanambarana ny teny izay hoentin'ny mpanomponao amin'izao fotoana izao. Mangataka ny ositra avy aminao fanahy masina ho eo amin'ny mpanomponao izay hitondra an'izany teny izany. Ny fonay tsara avy kosa dia evangio mba ho tanlona ka niriny ny teninao. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta ny devolo mpangalatra ny teny tsy manan-kery tsy manam-pahefana ao anatin'izao fivoriana masina izao dia ho tahinany ny fandrenesana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerantsika tompoko. Mafaly amin'izao fotoana izao ny manohitra anareo ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny lohahevitra amintsika eto Efesiana 5:5 tapany 2 izay teny nomen'ny tompo entina namariana an'izao fatelopolo taona ny radio évangélika jiro sy fanasina izao mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Ny mpanompon'Andriamanitra izay asaiko eto dia azoko lazaina hoe rahalahiko ihany izy tsy za manko latokana tsy manan-drahalahy fa izy ny rahalahy meny Jesosy raha ny fiarahanay efa 30 taona sa 30 taona mahery zay rahalahy dia tao anatin'izay tena mifampitondra ohatran'ny rahalahy zay rehefa misy fantsiana dia mifanintsy fa rehefa misy ihany koa mifampaherezana dia mifampaherezana ary matoa zay mbola afaka ohatr'izao dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nisy an'izay fifanomezan-tana an'izay tonga amin'ny teny malagasy hoe mpirahalahy mianala izy tokoko izao tokony izy dia zanaky pasteur Sylvain Raherivatraina izay efa halasany amin'i Jesosy moa anisan'ny raim-piahan'izao onjam-peo izao ary izy no toriteny voalohany tamin'ny andro voalohany nandehanany onjam-peo dia izy no toriteny mivatana voalohany tao amin'izany onjam-peo izany dia fifaliana ho anay mandray anao raha Armanda Raherivatraina amin'izao fotoana izao miangavy ianao hiakatra hitondra ny tenin'Andriamanitra voninahitra Andriamanitra irery. Faly ny foko tonga eto Fianaratsoa androany araka ny efa fantatritsika eo amin'ny écran hoe 30 taona ny radio jiro sy fanasina dia araka ny teny rahalahy Randriana Arsan teo dia sabotsy 24 febroary 1979 no nandeha voalohany ny radio évangélika jiro sy fanasina tamin'izay fotoana izay ary taty data efa tamin'ny telo volana lasa ny fantatro hoe ho aty ahako raha mbola tsy tonga ny tompo fa tsy fantatro hoe za saina nijoro eto anatrehanareo androany dia manome voninahitra an'Andriamanitra satria raha 30 taona androany no nitenena ny mpanompony tamin'izany dia faly hoe androany dia mijoro eto anatrehanareo ary miaraba manokana anareo mivady tonton Claude sy tanty Monique izay nomeny tompo an'izao vision zao tamin'izany fotoana izany ary ny ankonanareo rehetra natratra nyty 30 taona ny radio ity ny tanan'Andriamanitra no nitahiry zao onjam-peo izao dia ry atsororokavo tamin'izay fotoana izay tamin'ny Andohany ny 900 teboka 2 dia lasa 900 fotsiny izy amin'izao fotoana izao ho an'i Jesosy ny voninahitra izy hitahiry an'ity onjam-peo ity hitahiry ary mbola fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra ny izao radio izao ho famparitahana ny filazantsara fifampitaizana ihany koa fampahirezana ho antsika rehetra izay mpanaraka ity onjam-peo ity ary mino fa ny tompo amatsy hatrany ny fitaovana sy ny vola sy ny olona izay tokony hifandimby asa ary ny ten'Andriamanitra dia ho tonga amin'ny fahefana sy ny hery foana andraisany impon'ny Fianaratsoa ary efa lasa lavitra mihitsy raha tsy diso ny fandrenesana ity onjam-peo ity dia misaotra ny tompony amin'izany araka ny nambara teo dia misy an'ity loha hevitra ity izay hoentina
mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Vohitantsika fotsiny le teny hoe mazava dia misy ifandraisany amin'ny teny hoe jiro sy fanasina. Napetraka izany ary fantatro mihitsy hoe ao anatiny ny vinany ty onjapeo ty na ny safidiny ty anarany ity dia mba tonga ny kristianina rehetra izay nandray an' Jesosy ho jiro eto amin'ity tanàna ny Fianaratsoa ty, na any ambanivohitra ty tanàna ny Fianaratsoa ty. Zay anisan'ny vina napetraky ny tompo tao amin'ny mpanompony, satria zavatra lehibe ny fisina jiro ao anatin'ny aizina. Dia zany mahatonga ny teny ndao vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ty Efesianina 5 ty hatreo amin'ny 9 hovakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Koa amin'izany dia aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Mandehana mitiavana toy ny tiavan'ny Kristy ianareo dia nanolorany tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra ankasitrahana amonjy atsika. Fa ny fijangajagana sy ny falotona rehetra na ny fieremany dia azavela ho tononona ho eo aminareo akory aza, fa tsy mahamendrika ny olona masina izany. Na ny favetavetana, na ny resaka fahadalana, na ny vosi-dratsy izay tsy tokony atao, fa leo misaotra. Fa fantatrareo marimarina fa samy tsy manana lova ao amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga rehetra, na ny olom-betaveta, na ny olona mierina, mpanompo sampy zany. Aza mety ho fitahan'ny olona amin'ny teny foana ianareo, fa izany zavatra izany mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Ko aza mety ho mpiombona amin'ny anareo, fa maiziny ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Tao anatin'izay teny nivakiny izay dia niveriny telo ny teny hoe zanaka. Zanaka malala, zanaky ny tsy fanarahana, zanaky ny mazava. Ny olona rehetra izay nateraka Andriamanitra dia tonga zanany malalany. Zanany malalany. Ao koa fantatrao zany ho anao izay efa nandray an'ny tompo fa zanaka malala ianao. Fa misy zanaka tsy malala fa zanaka apikony eo amin'ny andininy fahenina. Zanaky ny tsy fanarahana. Ny zanaka malala dia manana ny ADN n'Andriamanitra. Zay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga teneny mafy. Mena hery. Iny hery no raisinao iny fony vonino mahatonga anao olona spesialy ho zanaka malala. Dia lasa manana ny sain'i Kristy, manana ny toetran'i Kristy, manana ny vokatry ny fanahy rehetra. Fa io misy processus mitombo io mendalana. Ny zaza voateraka ohatrantsika ihany mamerina fotsiny fony voakelitsika voateraka dia trotrona, omena biberon, sasana, diovina, fahanana sy ny mandra-pahalehibe, mandra-pahaizana, mitsangana mandeha, mandady mandeha sy ny sisa. Dia ohatr'izay koa ny fiarahana amin'ny tompo. Fa eto ny tenin'Andriamanitra dia manazava tsara, misy toetra roa dia misy lalana anankiroa. Maiziny ianareo fahiny fa efa mazava kosa ankehitriny. Raha efa amin'i Jesosy zany. Misy taloha dia misy ny ankehitriny. Ao amin'ny Efesianina 2 dia izao no teneniny iresaka kely momba ny talohantsika aloha. Ao amin'ny Efesianina 2 andininy 2 sy 4 dia izao no teneniny hoe zay nale anareo fahiny ozy araky ny fomba n'izao tontolo izao, araky ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanazy miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Fandriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrampo no ny alehibe ny fitiavany, izay ny tiavany antsika. Taloha tamin'ny fahiny, tamin'ny mbola maizina dia nambara zanaky ny tsy fanarahana. Miteneniny teo zany.
fa rehefa noho ny famindram-pon'ny tompo rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy dia nizatra niova tao. Dia ozy eo ambanimbany amin'io Efesianina io ihany ao amin'ny 9:7 sy hatramin'ny 7:10 ary tonga izy tonga Jesosy ka nitory teny somafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa fa izy no ananantsika rotota fanatonana amin'ny fanahy iray ho ao amin'ray iray ho any amin'ray koa dia tsy mba vahiny sy mpivahintsony anareo fa tompotany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra. Nataoko mazava tsara mihitsy zay toetra roa zay lalana roa zay hoe misy zanaky ny mazava, misy taloha dia misy ny ankehitriny, misy ny maizina, misy ny mazava. Jesosy any amin'ny Jaona 1:20 any dia niteny an'izany hoe tsika io zay zanaky ny mazava dia mandeha amin'ny atoandro, raha misy mandeha amin'ny alina dia ho tafitohiny izy satria tsy misy mazava ho aminy. Inona ny tia nitenenina mba hahatonga atsika eto Fianaratsoa dia araka ilay niteneniko teo hoe natsangan'i Jesosy mihitsy ty onjam-peo ty jiro sy fanasina radio mba handehananao amin'ny atoandro fa tsy amin'ny alina, mba handehananao amin'ny atoandro fa tsy amin'ny alina. Inona ny dikan'izany? Le atoandro tenenin'i Jesosy eto tsy hoe tsy mahatsika zao ody ariva rehefa aveo tsy zay le izy hoe tsy voakalina mihitsy zany, fa le atoandro eto dia misy fiainana, misy zavatra tian Jesosy tenenina. Dia efa niteneniny tao amin'ity Efesianina ity zany Jesosy le mazava amin'ny Efesianina 1:5 dia niteny izy mila mandeha atoandro tsika satria ao amin'ny atoandro no misy ny fahatsarana rehetra. Ao amin'ny atoandro misy fahamarinana, ao amin'ny atoandro misy fahitsiana. Isika zay nandray an'i Jesosy dia mila mitafy an'ireo toetra ireo ary hoentintsika ny fiainan'ireo ao an-tokantrano. Ho an'izay efa manambady aman-janaka eo anatrehan'ny vadiko, eo anatrehan'ny zanako dia mandeha amin'ny atoandro mampiseho zavatra tsara. Any toeram-piasana, any amin'ny toeram-pianarana dia mampiseho fa mitondra an'i Jesosy satria nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zao tontolo zao miazakazaka makary fa ianao makaty. Lomano contre courant, zany ny lalan-danitra tena manahirana fa sarotra fa zay ny tediavin'i Jesosy amintsika, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava ianareo. Anao témoignage aminao ahako ndray taona voaingana dia nisy ny antso ahako cabinet de recrutement, agence de recrutement. Dia nao ozy izy nandefa CV dia sélectionné dia afaka manao entretien ve anao. Inona ho any, inona moa zany, inona moa le asa ho fa nazara tsy natadidy tsony nandefa CV. Dia tsy miteny izy fa tongava fotsiny ianao. Dia niomana tsara dia lasa nakany amin'le agence, tany amin'le cabinet. Dia tonga ny toro. Dia niraisiny zareo dia nandeha ny entretien. Tamin'ny teny gasy, tamin'ny teny frantsay, tamin'ny teny anglisy. Wow, tonga dia nikiropaka tato anaty amin'ny teny anglisy. Za tsy mahay miteny anglisy tsony. Dia nivaliko arak'izay izy teo. Za zao ampianaran'ny Matéoty teny anglisy rehefa mihaona zay mianaka dia zanak'Ertina moa ilay rahalahy Ertina nitarika teo. Dia mezaka foana mitadidy. Dia efa vita le entretien dia izy le olona hoe anao test tsika. Fa misy an'izany fa nareo miteny entretien fotsiny. Eo izy dia lasa nanao test. Misy anakefatra zay zany. Dia nimena le sujet dia teo jereko le test. Misy fantaniana 10 tao anatiny. Dia mivakiko 5 na 9 tamin'ilay izy ny haiko tena tsy niomana nanao test ahako fa tena
fa tenao za hoe de teo de na valiko zay haiko de jereko le olona manao test miaraka amiko manokatra telefônina de misurfa mijery internet fraude zany raha tonga de tsoriny de tenté ako de nanokatra koa de nadikako le izy eo voadikako le izy tonga de misy manohatra misy tonga de vesatra tonga tato anatin'ny saiko sy ny foko tonga de nitakoseniko ohatr'zao le zavatra nalaiko tahaka tonga de nitsangana de nanantona le teo ty tompoko fa vitany de hitany hoe misy tsy vitany a de nitakosena de lasa narahan'le olona ramose tena miangavy tompoko notinao ny ambony indrindra fa mba tena mba sokafo ozy izy de meko valiny ianao de mba tena ataovy mariny reo ananyreo fa ianao mety amin'ny poste io rehefa nijeriny CV anao zay rehefa nieno anao to amin'ny entretien zay zay anaovana reo azy ao fa tsy mety amiko de lasa no de satria tena teo iny eo de navesatra ny tato anatiko tsy mety ty zavatra ty zavy de mbola angala tahaka fa rehefa tsy anjarako ty na le société niantso ara tsy fantatro akory hoe inona tsy tadidiko tsony telo volana tao aorianan'izay niantso ana le société fa inona moa nazara satria tsy le cabinet tsova to de le société enao nanao entretien ohatr'izao tamin'ny 3 mois de enao ny lany de afaka manao alléluia zay le teneniko antsika hoe zay ny valany ty mandehana tahaka ny mazava eto amin'izao tontolo zao zao vaninandro ianatsika zao tena sarotra feno faratsiny feno zavatra mampatahotra any amin'ny toeram-piasana ianao ndraindray rehefa amin'ny tamin'izany asa nataoko zany de manao passation de marché zay de inona ny atao tonga de misy tonga de manindry vola hoe allo anay io e allo famboariny ianao imezako fotsiny imezako satria maninona mandehana tahaka ny mazava ianao tao amin'izany fitoeram-piasana zany a nanonona karama ako de niady varotra kely fotsiny izy tena nataoko ambony de niady varotra kely fotsiny izy hoe ty de nomeny ana le karama dikan'izay matoa nomeny an'iny karama iny a de fantatro fa sahazay zany zay na de fahasan'ny tompo ao de zay mihitsy le zay zao tontolo zao zany ngeny zavatra hitatsika miditra birao de misy kolikoly tamin'ny toeram-piasana ny asako anankiray de voantso tany ministra mihitsy ny lehibe anay fa nareo moa zany miseho izy satria maninona le lehibe anay a tsy mety mihitsy manome vola ministera mahazo financement be deaibe zay anaovana niasa tao amin'ny tourisme niasa tamin'izany office national du tourisme de zay a manao promotion ny Madagascar ny ivelany de mahazo financement zay amin'ny bailleur 5 millions d'euros 2000 de tonga vany fotsiny misy meo 30% meo 10% amin'io a rehefa manao soni zay ny fifanarahana de ozy izy ny tao aminay koa efa nomeny ny lehibe anay manana ny Jesosy de efa manana nazo discernement ingana be io vola io a aza ampidirina ato aminay fa aloha ny facture alefanay aminareo de nareo no mipaye ny prestataire any rehetrarehetra miala maina ministra efa folo mahery ny heritrehitra analan'io lehibe anay io fa izy daholo ny miala ho an'i Jesosy ny voninahitra zay za tena anisany a intercesseur anisany consultena rehefa misy problème ao ampiasana tamin'izany nefa za zany olona satria maniny misy épreuve ohatr' zany rehefa milomano makany ny olona de zay milomano makaty de sahirana hoe nareo zany miseho dadany tena manome exemple pratika ohatsy zany ary zao fiainana iainantsika zao vao may meratsy zao faza mieritreritra zany ianao hoe tsara any parany any ozy ny baiboly de isy andro mahory ny olona ho tia tena ho tia vola zany zavatra iainantsika ny mpandoka tena mpiavonavo teny ratsy noho izany a isika rehetra zay miaino sy manaraka an'izao fotoana androany zao jereo tsara zay toerana ametrahana ny tongotra ao rehefa mamindra ianao rehefa mandroso ianao jereo tsara satria maninona Andriamanitra mitady a olona mazava amin'izao vaninandro zao mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao indro ny aizina manarina ny tany
zay fa aminao ny mpisahana zay mahatonga lizy raha ohatra ianao zany ka manaiky hitsangana eo anatrehan'ny aizina dia aminao ny posaka ny masoandro zay le izy misy ohatrany hoe mampatahotra le izy fa miadana ianao ao anatin'le izy raha vao manaonao foana ianao raha ny Jesosy de ataony oatra anaty eo masay matante ifraude tonga de fa tsy manaiky izy hoe non 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 miala teo ianao de ohatran'izany ny zavatra mily ijoroantsika amin'izao vaninandro mety teza ozy izy ny soratra masina hoe Jesosy mihitsy ny teny lalana makany amin'ny fahaverezana de malalaka fa ny lalana makany amin'ny fiainana de tery vitsy ny mahita azy de hoy aminao androany ny phrase voalohany tiako tadidinao androany mety teza ianao anisan'ny olombitsy mandeha amin'ny lala tery averiko fandroany mety teza ianao anisan'ny olombitsy mandeha amin'ny lala tery mety teza ianareo ho isan'ny olombitsy mandeha amin'ny lala tery malalaka tena amin'ny teny malalaka manonona teny ny soratra masina eto zany fitsangajangana zany nge ety amin'izao tontolo zao agogo ary efa niverina le faratsiana tany amin'ny Sodoma kehitriny lehilahy lasa miaraka amin'ny lehilahy vehivavy miaraka amin'ny vehivavy lehilahy miaraka amin'ny vehivavy anankifolo ty tandremo lasa sampy ty le fieremana tenenana teo efa tonga ato ninninona zavatra tianao jerena de eto misy connexion ty maka wifi etsy ohatran'ny etsy anany etsy ohatra feno olona mipetrapetraka eto amin'ny Pietra eto ay maka connexion maka wifi tsy misy tonga de ato ianao tsy mila mandeha makany amin'ny vidéo raha hijery film pornographie fa zany ny vaninandro iainantsika me ratsy zao fiainantsika fa hoana ny afahanao miala le izy tsy voatery zavatra ohatrany ny zavatra kely ty mety tsy mety aminao ty fa tena mahitsy amin'ny teny aminao amin'izao vaninandro zao depuis nanomboka tamin'ny Covid de nitatra lasa nivoaka zany ny asany atao hoe influenceur na reny inona de contenu no filaza azy zay de feno malagasy tsy any ivelany tena feno fahito amintsika reny influenceur reny de vao miteny lasa be mpanaraka be de zay zavatra ataony de jery dolo ny olona na pino na tsy pino de mijery za aloha misy fotoana ny jery mizatra mahafinaritra mizatra mampime de afaka mifaly aho me zavatra normal afaka imehezana fa misy zavatra tena mihoatra nanomboka teo amin'le voninanao nihoatra le influenceur anankiray zay tonga de zako hoe non tsy mijery ny zavatra ataony ty tsony na nafinaritra izy taloha satria tsy mety amin'ny fanahaka raha mazava de zay zavatra mihitsy teneko anareo hoe fidio ny zavatra jereny fidio ny zavatra gemena anaovanao j'aime amin'ny Facebook raha zanaky ny mazava ianao fa tsy vosidratsy tsy zava-dratsy de me tapatsinay ianao de aseho anao mihitsy hoe tapatsinay ianao de mitagenao ny olona hijery an'le izy mbola mandray anjara ianao amin'ny fanaparitahana vosidratsy raha zanaky ny mazava ianao tsy tompoko tsy koloaratsika zany de ohatran'izay ny zavatra nomen'ny tompo andro any hoe mba ity radio ty ny fifaliany tonton Claude ataoko mihitsy hoe ny famille Andrianarsan zay menany zao vision zao de ny mpiaino ny onjam-peo de mandeha amin'ny mazava daholo itsika zay ny fifaliany izy ireo tsy ny fanomezana ny fanohanana ataotsika hoe mila tohana ara-bola ny onjam-peo ento mila tohana ara-pitaovana mila émetteur deuxième émetteur tsika zao mila tsaraina ny studio sy ny sisa anangana trano sy ny sisa ny vina
fa amboniny zany rehetra ny fifaliany ny mpanompon'Andriamanitra dia zao hoe eto fianaratsoa betsaka ny mazava dia eritrereto nge hoe tsika reo nareo fotsiny ary eto amin'ity tanàna ity mazava mitondra jiro tsy manaiky kolokolo ianao, tsy manaiky ianao hoe hiaina zava tsy kolokolo fotsiny koa fa tany tsy manaiky ianao hiainao anatina fijangajangana, tsy manaiky ianao hiainao anatina fanompo-tsampy. Ninninona nataon'ny fianakaviana dia ianao mijoro miadany ianao anatin'iny dia ianao mijoro dia zay. Inona tsy maintsy misy fitraikany zany ary zany ny ilain'ity Madagasikara ity. Raha tena tady fiovanitsika dia tsika jiro eto amin'izao tanàna izao. Tsy azo afenina zany hozy Jesosy. Ary io mivoaka ho azy, io na tsy miteny ara dia mivoaka ho azy. Averiko ity témoignage ity fony vao araka ilay ohatran'ny teny rahalahy Eritina teo. Fony vao nandray ny tompo tamin'ny fatanorako dia zatra ny ezahako dia zao niaraka tamin'ny namako foana. Namaka niarana ditra. Tonga dia izay mihitsy nitenenako azy. Tsy miloha zao hoe allo miona rehefa misy programma dia miona. Dia miresaka izay. Lahy ty lesy miova be. Nefa ny ianao tsy maninona tsy hoe nanova akanjo nanao akanjo inona fa lahy ty lesy niova be fomba firesaka lahy. Fa hoana lesy. Tsy namana ray fa vity maromaro. Fa naninona lahy ty ohatrany hoe za tsy miteny ohatrany hoe mahita paster zany hoe mahita ny lahy ty izy le namako zany 9 taona tamin'izay. Dia miresaka fotsiny ahako fa za tsy niteny ninina miresaka manao ny anina zao ahoana zao. Izay le teneniko hoe rehefa mipetraka eo amin'le toerana fahazavanintsika dia hita io na tsy miteny ary ianao mazava ianao, na tsy miteny ara dia mazava ianao. Misy amintsika manana toerana ambony amin'ny toeram-piasana misy atsika betsaka ny zavatra hatrehana fa rehefa mijoro tsika dia manampy atsika io, fantatritsika io. Dake misy lesona ray tadidiko ny ity lesona anankiray lesona fankatoavana sy fampiarana ity. Tany amin'ny marika toko 4 ty tantara ity dia haitsika nampitsaharan'i Jesosy ny tafio-drivotra. Marika toko 4 ao amin'ny 5:30 sy hatramin'ny 7:40. Dia tadiditsika ny tantara hoe nandeha teny amin'ny sambo kely zareo dia nisy tafio-drivotra zany ohatra nisy cyclone tena mafy teny ambony ranomasina. Dia teo Jesosy dia natory Jesosy. Natory izy ary natory teo ambony ondana teo ambodin'ny sambo kely izy. Nefa ny any mpianatra tena samboaravoara natahotra sy ny sisa. Voazan'i Jesosy. Dia bediny mpianatra rehefa mifoazan'i Jesosy. Da miresaka finoana. Nahoana nareo izy tsy manam-pinoana fa. Any amin'ny Matio izy misy hafa ny fomba itenenana azy ao amin'ny Luka. Any amin'ny filazantsarany Luka toko 9 ngamba izay misy amin'ny tantara koa. Dia inona ozy nareo taty amin'ny asan'ny apôstôly toko 12. Zao ny contexte afoesiko. Nisamboriny Jakoba anisan'ny ray tamin'ny apôstôly dia nivonoany Herôda tamin'ny sabatry. Dia afaka kelikely n'iny nisamboriny Petera dia nampidirina hatramin'ny maizina. Dia efa fantatry Petera zany hoe maty Jakoba dia za koa zany ho vonoana ho faty ahako. Fa zao nole fahazavana tao amin'ny Petera voarayany sy ny lesona ny voarayany tamin'ny Jesosy mbola teo. Tamin'ny aliny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 12. Tamin'ny aliny dia ao amin'ny 9 nisy miaramila anankiroa teto amin'ny ankavia sy ankavanana. Dia nifatorany Petera. Dia naninona izy? Natory Petera tamin'ny aliny. Natory. Fantatry Petera hoe ho faty izy raha afaka pitso rehefa vita ny Paska. Mefa maty Jakoba. Fa zao voaray any lesona. Na ho faty dia ny finoana. Fatany tenin'Andriamanitra. No le finoana tao anatin'ny Petera dia afaka natory izy. Ianao koa ve raha miatrika olona afaka matory tsara. Raha ao anatinao ny mazava, raha voaray anao ny finoana dia matory miesony ianao. Ninona miandry anao rapitso
de ninona miandry anao rapitry raha voandray anao le lesona napetraky Jesosy. Tsy ny nampiony teny Petera hoe ny Andriamanitra mahalala na hoe tsy fantatro hoe raha maty de miona amin'ny Jesosy e. Zao ny zatra nomen'ny fanamasina teo hoe tsika zao misy voyage ratsy ny lalana amin'ny RN7 de misy mety ambony ny risque na accident. Nandray ara maheno hoe misy maty mivadika ny fiara sy ny sisa. De tsika rehefa nandray teny fikasany tsika hoe ohatra ankino amin'ny Jehova ny lalanao de matoke azo ataony tanteraka zany. De zay teny zay mila hijoroana. Ka raha misy zatra mitrangy eny an-dalana eny tsy mampionona ny tenanao ianao hoe raha maty eto de any amin'ny Jesosy tsia. Fa le teny fikasana no ny finoana ao anatinao. De zao tsisy akasika an'ity fiara mitondra ty na mandeha fiara manidina ianao tsisy fiara manidina menjera zany eo satria no ty teny ty. De mila misaligné amin'iny ny finoanao fa tsy miodina sainao hoe raha maty eto de any amin'ny Jesosy. Mampiony teny. De zay no nataon'ny Petera teto. Fatany hoe mbola tsy manana solution Jesosy amoahana eto. De zay ny finoana. Ary teo amin'io mivavaka ny fiangonana. Aherina anjely mihitsy ny tonga nanaitra ny Petera. De miaramila indray ny Jesosy. Niesona miaramila nefa samy eo miara mifatotra eo. Navoaka ny anjely moramora. Tafavoaka Petera. Noho izany aza atao sakana tsy joroana ny preuve. Raha zanaka ny mazava raha fantatrao fa tena an Jesosy ianao aza atao sakana. Zavatra lehibe zany. Zavatra lehibe zany inona ny tanjony hamaranako ny afatra. Ny matonga ny radio jiro sy fanasina naka nyty loahevitra ty toy hoe jiro fa ozy koa ny tompo ny fiainana tsy eto fotsiny fa matotsika saina mijoro de misy zatra io manantsika ho avy ny tompo ho any an-danitra ny tsika ao tsara ve nareo averiko teneno rangaly io teneno lolo eo akaikinao ho any an-danitra tsika hoe faly mahita andrala Risara mivady zay tao amin'ny radio efatra amin'izay sy ranabavy marety raha la mahery zay ny nahafantarako azy satria za koa niasa tao amin'ny radio ary ny fisiany ty onjam-peo ty nanosika nianatra communication de nisy fotoana nataony tam'izany fotoana mo efa lasany amin'ny tompo raha la Motonia Victor de nahazo kartana presse mihitsy zay tam'izany. De nisolo tena ny radio nisy formation BDB azony radio de zay tsy natao teto de zany solo tena azy tany Antsirabe tany Antananarivo ary nafako nianatra ary nahaizako ny teknika sy ny communication ny radio tam'izany fotoana zany voninahitra ny tompo rerena. De lasa mifamatotra zay sy jiro sy fanasina satria tena nisy zatra tsy netiny tamiko mihitsy zay zatra zay hoe no ity onjam-peo ty nafahako nianatra an'izany resaka radio zany. Nampianatra anay ny nalefany tonton Claude tam'izay tany Antsirabe zay niaraka tamin'ny frantsay coopération française moa sa inona tam'izay de zany tany 10 andro niaraka tamin'ny radio évangélika rehetra. Ny tao nanatrika nisy avy any Angleterre de tao Baptiste biblika tao Antananarivo de zany solo tena tany nahazo certificat de formation mihitsy. De isaorako an'ny tompo zany zavatra rehetra zany satria nitondra na tamin'ny asako ara tao amin'ny tourisme de resaka communication de mifandray tamin'ny mpanao gazety BDB na avy any velany na teto Madagasikara satria monja-peo ty de zay lalana nitondran'ny tompo avy ato le izy niainga de isaorako an Jesosy ho avy ny tompo. De raha ho avy ny tompo de tiantsika ho hiteny amintsika ny mazava. Ny ahafahantsika mihazona ny mazava de ny finoantsika. Finoana ny jeren'Andriamanitra amintsika ny. De ny finoantsika io ny ahafahantsika miatrika an'izany épreuve rehetra ity amin'izao tontolo izao zany.
ny fanarianay de mbola hoentin'ny tompo lavitra zao onjapeo zao ho ampiasaina hitondra olona maro any an-danitra hitsena ny tompo eny amin'ny raha ho any lanitra amin'ny fotoana izay aviny araka ny soratra masina. Ny fanarianay de isika rehetra de tena sahijoro andeha tahaka n'izany zanaky ny mazava zany. Ozy ao amin'ny Efesianina 5:5-10 hoe ararao tozy ny andro azo anaovatsoa fa ratsy zao fiainana zao. Raha mbola manana fahasalamana ianao heri-tanjaka hijoroana hiasana hianarana andehanana de ararao zany. Eto an-tany ianao de efa mandray ny vokatry ny asa tsara zay ataonao. Eto amin'izao ety tsy miandry any an-danitra any izy efa x2 x3 x10 ny valim-pity ianao fa eto ianao de efa mandray zany valim-pity zany ary hitan'ny tompo avany foana ianao na mety ohatrany hoe sarotsarotra ary. Zay nge mahatonga ny tompo ny teny hoe raha misy te hanaraka aho izy de andany tenany de hitondra ny azo fijaliako. Azo fijaliana nge ny fandehany fijoroana amin'ny famarinana fa zay nefa ny tenenin' Jesosy dikan'izay vitatsika io. Vitatsika io ny fanamasina ny momba atsika. Ozy izy ny Apokalipsy 7:5-10 hoe fantatro ny asanao izy. De fa nisady rese tamin'ny fiangonan'ny Laodikia izy. Apokalipsy 7:5-10 hoe fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafany ianao. De ozy Andriamanitra hoe aleo ho mangatsika na ho mafany ianao. Inona ny dikan'io? Tsika rehetrarehetra io fantatr'Andriamanitra daholo. Ny mangatsika eto amin'ity teny ity de hitanao ohatrany hoe tsika zao mamay de mila mangatsika, mamay be ato de mila atsika. Hitanareo misy fraîcheur, misy sakafo le tena hoe ohatrany hoe omby vao vonona na hena zany avy any amin'ny abattoir de amidy de mbola frais tsara. Zany ny ilanan'ny frigo. Misy ranom-boankazo tsy mety raha tsy bien glacé officialy. Tsy mety raha vao tsy sotronao mangatsika be zany. Misy sakafo tandreo entrée froide. Imagine misy ny atao hoe entrée froide de misy ny atao hoe entrée chaude. Misy sakafo ho an'ny mpisotro kafe rehetra, tsy misotro kafe matimaty zany ianao na mangatsika fozy ianao afanao ty. Ho an'ny mpisotro dité afanao ty. Raha mihinana gratin ianao na mihinana lasopy, misotro lasopy le fomba fiteny de mafany reny. Ny olona matimaty ara-panahy no tsy tian'Andriamanitra alohan'ny vavany fa tsy ny olona mangatsika. Misy fotoana io atsika io ilaina. Eny hoe tsara, misy fotoana ny atsika ilaina. Raha ny teny anao sakafo ateo mba hampazava tsara an'le izy. Misy fotoana tsika mila mangatsitsika tsara sady mila frais tsara spirituellement afahatsika manompo an'Andriamanitra. Zay zao nanao lavalina zay sy zokinjaka. De misy fomba fitenin'ny tanora zay hoe makafoka. Rehefa tsy ampy torimaso ianao ho an'ny mpisotro toaka izy de tsy fantatra ohatr'izay le fomba fiteny hoe makafoka be fa ny sotro iny tsy fantatra ohatr'izay. De zao fantatra hoe mila miakatra eto, mila frais miakatra eto. Hitory teny androany. Mila manana an'izay atsika zay ny fanahako. Misy fotoana ilain'i Jesosy mafana mirehatra de mila mafana. Fa ny zavatra tsy tiany matimaty mahatonga matory, matimaty ara-panahy matory. Aleo ianao izy mafana na aleo ianao mangatsika fa aleo ianao tsy matimaty. Ny mangatsika eto tsy le hoe mangatsika zao misy fotoana mangatsika de tsy mahita tory de lasa mitady mampinampiboty fotsy koety.
misy fotoantsika mafana be dia manala akanjo mitady atsika ventilateur na kopakopaka ilaina ndraindray ny mangatsika dia ilaina ndraindray ny mafana ny eo anelanelany amin'ny ara-panahy tsy ilaina fa alohan'ny vavako ianao izy Andriamanitra orinan'io aleo ianao mafana na aleo ianao mangatsika aleo tsika mazava dia mandeha tahaka ny janaky ny mazava isan'andro anasanao amin'izao fotoana izao hitsangana dia vavaka tsika misy amintsika miaina ao anatin'izany épreuve zany amin'ny asa hoe ahoana ary ny afahako hiteny amin'ny lehibeako hoe za tsy hanao an'ity tsony ahoana ary ny hitenenako amin'ny fiancéako hoe mbola miaraka nareo dia izy mitady anao hoe andao tsika aloha hijangajanga ahoana ny afahako hiala amin'izany mila fasahiny zany ahoana ny afahako mijoro atao amin'ny fianakaviana hoe za tsy manompo sampy misy fomba tsy mety tsony rehefa miaraka amin'ny tompo aho tsy azoko atao tsony mila manana an'izany tsika dia manana an'izany fijoroana sy fasahiny zany tsika ka ianao hivavaka amin'izao fotoana izao dia tena teneno amin'i Jesosy fotsiny hoe Jesosy a za nomenao hery a dia aoko io hery io hiasa nao ny fanamasina ny asa mila mena sehatra io mba fahatsika ho tonga ho jiro ary ho fanasina ety amin'izao tontolo izao mba tsy ho matsatso fa tena ho fanasina mba tsy ho maizina fa tena ho mazava ety amin'izao tontolo izao androany ianao raha naheno an'izany afatra zany raha mbola tsy nanolotra ny fonao sy ny fiainanao an'i Jesosy ianao dia occasion anankiray androany afahanao teny hoe za te handeha amin'izany lalana zany te handeha amin'izany lala tery zany dia afaka misafidy fiainana ianao afaka mandray hery ianao androany eo amin'ny fanamasina eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra afaka mivavaka ianao tolotra anao ny foko hibebahako ny ratsy rehetra nataoko hatramin'izay fa nolotra ny foko anao a ny amiko rehetra tompo omeko anao Jesosy io misotranao ny amin'ny afatra izay nampitondranao ato eto androany misy olona eto raha tapa-kevitra andray anao andray ny fahazavana satria anao ny fahazavana ho ianao izao ny fahazavana izao tontolo izao izay manaraka tsy mba andeha amin'ny maizina fanana ny fahazavana iny raiso Jesosy ny fanahy raiso ny fony ary anjakao izy ianao hitransforme azy amin'izao segondy izao satria midina ny hery avy any an-danitra ilay hery surnaturel atonga azy ho zanak'Andriamanitra androany misy olona manapa-kevitra tena hijoro andeha amin'ny mazava hifikitra amin'ilay lala tery ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia nao tompo ampitombo ny hery ao anatiny ampitombo ny herim-panahy ao anatiny afahany miatrika an'izany ary ho vavolombelonao tokoa izy tahaka ny tenenana hoe indro za momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao ny aloka rehetra lefa ny fahavalo dia Satana zany manakona an'izany ny tsy fasahina mijoro dia amin'ny anaranao Jesosy nanongotana an'izany amin'ny fahefana nomenao anay andresy ny hery rehetra nana ny fahavalo miala amin'ny tsirairay avy zany ary tsy ambininy eo amin'ny fiainana intsony amin'ny anaranao Jesosy tompo misaotra anao ianao nomeko voninahitra ianao no anipazana ny satrovoninahitra satria ianao rehery nomendrika andray amin'izany amin'ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy nanaovako izany vavaka izany amen amen mahazo toerana tompoko
Misaotra ny tompontsika ny amin'izay afatra nampitondray ny mpanompon'izay dia hiditra amin'ny tapany farany amin'ny fandarantsika amin'izao fotoana izao mangataka faharetana kely fotsiny tompoko efa maraparana ny fotoantsika dia hiditra ao anatin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy izay ngamba nazoko ilazana azy fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny radio évangélika Jiro sy Fanasina eto atapon-tanàna ny Fianarantsoa. Tsy fantatronareo fa iza aminareo reto ka nefa niaraka tamin'ny radio tao anatin'izay 30 taona izay. Rehefa nihaino ilay tory-teny teo dia ohatran'ny hoe miverina ny ataran-dolo fitiavana izany dia ohatra mahita amin'ny pasteur Sylvain zany. Tao amin'ny FJK Mataran-dolo fitiavana tao ny fanaovanay herinandro filazantsara tamin'izany fotoana izany dia anisan'ny tena tondra anjara briky lehibe tamin'ny famahanana ny ondry tamin'izany pasteur Sylvain Rairvatraina moa izay efa lasany amin'ny Jesosy tamin'ny taona 2024 iny. Izao tsika dia anaraka horonan-tsary fohy fizarana ny lalana andiavan'ny radio évangélika Jiro sy Fanasina tao anatin'izay 30 taona izay ary ao aorianan'izay tsika satria misy manam-pahefana ara-pivavahana sy ara-pitondrana tonga eto amin'izao fotoana izao izay manome voninahitra ny fotoanantsika androany izay tena ankasitrahana indrindra tompoko andro andavanandro kanefa dia nafohy fotoana ianareo dia isy ny fifatimbiasana fandraisana anjara-pitenenana fohy dia ao aorianan'izay tsika dia hiaraka anamarika rehefa anniversaire moa dinona ny anamarihana azy zany ve sûr nareo ok fa tsy hoe cadeau eny ary anaraka nyty horonan-tsary mihetsika ty horonan-tsary kely fohy ity sika dia irosoa amin'ny toy ny fandarantsika rehefa aveo telopolo taona anasy izay nisy feon-tsiry tao anatin'izapeo feo feon'ny finoana feo nitondra hazavana io feo io no radio Jiro sy Fanasina. Kifalina moa no miona amintsika izay manaraka izao reportage sy ny tantara fohifohy mikasika ny radio évangélika Jiro sy Fanasina izao. Izay moa tamin'ny taona 20 ny tonga teto Fianarantsoa. Tao Antananarivo ny tena misy ny fianakaviana rehetra. Dia isataony izay miakatra ny Antananarivo ary rehefa miakatra any izay dia misy radio anankiray izay itoriany ny fikambanana amin'ny taizanay isaky ny alady renay ao Antananarivo dia mihaino izay. Ary rehefa reraka sy mahareraka avy aty Fianarantsoa tonga any dia mahazo hery ianao. Dia tamin'izay fotoana izay nisy hetaheta tao anaty raha mba mahazo an'izao fitoriana izao Fianarantsoa dia tena mba maheriky ny olona Fianarantsoa. Dia fantatra nefa fa ilay tompona ndraiky ty fikambanana tsy dia manana fotoana firy ahafahany maka ty Fianarantsoa. Dia ilay hetaheta tonga dia napetraky ny tompo tao anatiko tao hoe rehefa tonga ny Fianarantsoa dia izaho mihitsy no hitory teny mivantana amin'ny radio ao Fianarantsoa. Dia tamin'izay fotoana izay 5 nisy fiarahana tamin'ny TVM na ny radio nationale teto Fianarantsoa. Dia nanomboka sabotsy maraina vao nanomboka dia tezitra daholo ny mpihen'ny RTM tamin'izay inona koa zany tsy mila zany zay alohan'ny fandarany ihany no alefa. Dia navadika zoma izy rehefa avy eo dia nanao sabotsy indreo zany dia zoma faharoa lany ny vola indromanao. Dia nadeha tany tapitra dia ahoana zany tsy maintsy karama ny paosy no moana azy. Fa zatra nagaga rehefa nadeha tany dia nisy olona efa naheno sady ilay toriteny tamin'ny radio tamin'izany fotoana izany dia ka ny mitoerana anankiray namana teto Fianarantsoa dia niresaka taminy hoe misy toriteny ataoko any amin'ny radio mahita ambavaka. Dia io olona io no nanome les sommes 296 000 francs tahotra atao efa naprimina misy le ampafolo-karena moa dia izy papirina izay dia nazo an'izay. Dia nitory teny tany amin'ny radio tsy tapaka intsony nandritra ny enim-bolana
raha zany na za misy fotoana zany rehefa tonga ny fandahara ny fanjakana dia tsy afaka manao ianao. Fina zavatra nisy nangataka tamin'ny tompo hoe mba hanana radio manokana mba ahafahana tsy tapaka intsony. Dia nanomboka teo nangataka tamin'ny tompo dia nanomboka le radio. Zay zany netombohany le radio voalohany tamin'ny taona 1990 natrangana ny radio ho feo ny fanantenana sy fahamarinana. Ny ndohaniny izy zany dia tany amin'ny taona 1996 1996 volana février raha précisena kosa dia 24 février 1996 2026 telopolo taona ny nisiny zao onjam-peo radio évangélika jiro sy fanasiny zao. Tao anaty trano no nanomboan'ny diany, tsy fitaovana maro, tsy arabola fa finoana sy fanoloran-tena. Ny fiandratoerana ny radio indray indro arakaraka ny fivoarany asa niova ny rindrina fa ny iraka kosa tsy niova. Toerana io zany no tena maly atao Tsorokavo. Tao ny toerana nisy anay nanaovana azy voalohany. Lakozien'ny ankizy nalaina trano fatorian'ny ankizy. Lakozia dia trano fatorian'ny ankizy no blokena nanaovana ny zavatra io dia tao zany naditry ny stadidiko izay na fitaona fa voalaza teo ihany le izy hoe taona vitsivitsy zany tao amin'ny trano nisy anay tao dia avy eo findra teo Mahamanina le izy niakatra 30 aty. Dia niala teo Mahamanina indray le izy nabara teo zay dia nahazo émetteur 500 aty mahay maimpoana. Reo anankiroa zany ndray 6 millions, le faharoa 25 millions. Le 25 millions 3 mois dia vita amin'ny vidiny satria mpihaino radio ihany no tenenina zay afaka manohana an'ilay izy. Fa kely afarany 500 watt dia azo mahay maimpoana miaraka tamin'ny ino moa izy niaraka tamin'ny émetteur nisy fitaovana koa niaraka tamin'izay fotoana izay. Fa ao anelanelandreo zany dia nisy fotoana efa tany Ipitantany ny zanaka nianatra tany dia nitady lalana izy dia nisy radio arivo azo avy any Canada hozarainy eto Madagasikara azo mahay maimpoana izy io fa nidohanina indray ngezangeza teto dia nentina mbavaka dia tafavoaka soa tsara tany dohanina izy dia nizara radio arivo panneau solaire teto Fianaratsoa mahay maimpoana sady nitoro filazantsara. Tao anatin'izany rehetra zany zaho afresiko izy nisy taona nanangana ny web radio. Rehefa misy zany ny connexion dia afaka mihaino amin'ny web radio daholo na ny ivelan'ny Fianaratsoa sy manirana izao tontolo izao afaka mihaino izay. Dia ny farany moa izay tsika hitantsika hitanao eto zany aloha ny toerana izay mbola esorina tompy fa hatramin'izay moa zany dia mbola manofa antsika fa ny etaeta dia manana toerana manokana mba tsy hanofa intsony indray androany atao anatin'izay fotoana izay koa nisy ny école izay natsangana mba hoe hitaizana olom-pirenena mba hatahotra an'Andriamanitra olombanona eto amin'ny firenena. Koa ankehitriny 30 taona aty aoriana mijoro hatrany ny radio jiro sy fanasina, mijoro ho fanantenana, mijoro ho vavolombelon'ny finoana. Fa zany 30 ans zany fotoana lehibe zany hoe tamin'izay foana zany matetika amin'ny ankapobeny ny herintaona voalohany no mifety dia avy eo isaky ny 10 taona no mifety tonga izay dodolo na fikambanana iny dia tsika ao anatin'ny 30 ans tena ao anatin'ny le fotoana lehibe zany tsika zao dia saorina tompo hoe mbola veninay dia afaka manatanteraka azy. Blessed are we, salt of the earth, hallelujah, 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 hallelujah. Grâce ni dato. Fihonahitra ho an'ny tompo ny amin'izay ny tantaran'ny radio niezahana ny fitinina ny 30 taona tao anatin'ny 7 minitra. Tao anatin'ny 7 minitra zany niezahana ny fitinina ny iny rehefa dia 10 minitra izy mbola lava loatra mahatselenanao azy fa raha fitinina le izy dia zao hoe rehefa Andriamanitra
no manome mission dia izy no manome provision. Rehefa Andriamanitra no manome mission dia izy no manome provision. Tsisy mampatahotra eo. Rehefa tsapanao fa tena misy mission, misy vocation ozy ny fiangonana avy zay antson'Andriamanitra ho anao le asa dia aza manany amin'izay fomba natanterana azy. Efa voahoman'Andriamanitra zany. Zao tsika dia iroso amin'ny fandraisam-pitenenana samihafa. Manatrika antsika eto amin'izao fotoana izao ary akasitrahana manokana ny révérend docteur Jérémia Jean-Louis, président synodal izy mivady, dia hosolotena ny fiangonana izay anisany miara-miasa amin'ny radio, ny fiangonana rehetra, ny fiangonana kristianina rehetra, dia raha mety indrindra tompoko dia miangavy hitondra anjara fitenenana fohy ao anatin'izao fanokafana ny 70 taona ny radio évangélika Jiro sy Fanasina izao. Mandroso tompoko. Rahasotra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka alohantsika ry havako. Falisiravo ny fosainy amam-panahy Andriamanitra ny amin'ny fahasoavanao tsy tambosaina, ivelomanay, iainanay, ary fombanao mahagaga ampitanao ny hafatrao hoe eo amin'ny pelatananay, orenesi ny sofinay, ampitombo ny fonaonay, ampatanjaka ny fanantenanay, handehananay amin'ny fitiavana. Nisokafanao ny radio Jiro sy Fanasina ary mankalazanao Andriamanitra izay ankehitriny noho ny amin'ny 70 taona ny faharetan'izany onjam-peo zany. Ny 30 taona ny lasa, maro ny fanahy maro ny voazinao, fa ny 30 taona ho avy koa antenainay hamirapirata ny voninahitrao. Mahatsiaro zay Jesosy fa mampiray anay zany onjam-peo zany. Noho ny aminao Kristy fihavananay, rava ny hevitry ny fisarahana, ka dia tonga zahay mifanome voninahitra, miara-mametraka andray ny ho avin'izany onjam-peo zany, mba tegna iantsorohanao satria anao ny tompony. Ary zay kosa manaiky ho fiasam-pamonjena eo am-pelatananao, ho rantsa-mangaika hanohana hifanampy hiara ezaka hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara rehetra. Misaotra anao zay ny amin'izay rehetra efa vita teo, ary zao fifampahirezana sy fifampizarana ataonay zao dia ahatsirovanay fa tombo pahasoavana avy aminao hatrany hatrany. Dia ho anao rery ny haja sy ny voninahitra zay fanao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay, fa ny fahasoavanao sy ny fahazavan'ny tavanao ampamira piratanao aminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona. Amen. Ry havako malala ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tombontsika. Tegna mifona fa tsy nanampoha ny ray fitenenana. Tegna arabaky teny mihitsy satria moa ny tena Jeremia dia miverina indray le teny eto hoe samborinao dia tsy andahany zany. Miarahaba ny fianakaviam-be ny Jiro sy Fanasina indrindra fa ianareo mivady tonton Claude sy Tati Monique sy ny taranaka zay rehetra nomeny tompo antsika. Andriamanitra ilay efa niantso anareo avy amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga no ampamirapiratra hatrany ny tavany aminareo. Ka ho ambinina sy ho tahina ny radio ary hanetsika fanan'olona maro hanaiky an'i Jesosy tompo sy mpamonjy. Dia arabainy zay nga mantegna votoatiny teny arahabe nahatrahatra ny asaramanitra ary dia mametraka ny fandaminana rehetra sy ny dingana rehetra zay atao ho eo am-pelatanan'Andriamanitra. Dia misaotra antsika rehetra fianakaviam-be zay tonga eto ihany koa, tsy nanao mafy sofina fa hozy izy niato hoe avy dia hozy izy tsika hoe antson'Andriamanitra zany. Ny radio ny nampiray antsika, ny radio ny mahatonga ny finoantsika isandratra hanekentsika hatrany Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, dia tongotsika menakavy dia fampirisina no atao ry havako andeha hifanohany. Fa zay ety zany mba manandrana radio fa tsy mety mahavelona ka ity tegna antso, tegna zay zany tsoroko, tegna antso manokana. Nareo nga efa naheno fa misy zany radio fahazavana zany eto Fianaratsoa fa mitsipozipozy satria tsy mety tonga amin'ilay
fahatanterahany ka de arabaina tonton Claude arabaina ry Tati Monique arabaina ny mpiara-miasa rehetra ato tsy manana teny hafa akoatr'izay fa faly aho satria misy zay tsy vitanay any ambony altara any am-piangonana amin'ny maha-pasterany tena de vitanareo anatin'ny rindrina efatra mihidy na de manakombona rindrina efatra aza ny olona tafatsofoka ny radio ary de mandre ny fitiavan'Andriamanitra de niafatra ho antsika rehetra mory havako fatatsika ny antsoavy be atao amin'ny Isaia mpaminany 1:80 hoe mitsangana miazava fa avy aminao tsika rehetra zao no iposahany mazava ary tsy vitan'izay fa Jesosy Kristy tenany mihitsy no niteny tamintsika hoe ianareo no fahazavan'ny zao tontolo zao de ta mandehana araky ny zanaky ny mazava de tsy hatratratsika ny aizina na de ny aizipito aza manarona ny firenena fa avy amintsika kosa ny iposahan'i Jehova ho amintsika rehetra ny fiadanan'ny Tompo. Amen. Wow, makasitraka indrindra révérend. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia ho fotosantsika filazantsara Madagasikara fa zamana. Zao dia miangavy nandray any ramatoa préfet de région Haute-Matsiatra Madame Arlalaina Irma Juliandre solitena avy amin'ny fitondram-panjakana izay tonga manome voninahitra an'izao fotoana izao sady anokatra ihany koa amin'ny fomba ofisialy ny fotoam-pakalazana ny 70 taona ny radio évangélika Jiro sy Fanasina. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fifaliana ho ahy ny miatrika n'izao fotoan-dehibe ny Jiro sy Fanasina izao. Voalohany indrindra dia isaorantsika n'Andriamanitra ny nanomezana antsika tombonandro natratrarana ity andro 70 taona ny Jiro sy Fanasina ity. Dia miarahaba ny fianakaviam-ben'ny Jiro sy Fanasina indrindra nareo mivady izay angadina nanana sy vinahitana ny fitsanganana izany radio izany. 30 taona nampaherezana ny ory, nampaherezana ny malemy ary nampaherezana ny tsy salama, ny reraka po. 30 taona ihany koa nitarihana ny olona hideran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hira mandeha amin'ny radio ary 30 taona koa nampitomboana ny finoan'ny olona efa nino. Dia anareo zany no ataon'Andriamanitra ho fitaovana nanelanelana fantsina manelanelana ny lanitra sy ny tany sy ny lanitra hitondra ny olony ho any an-danitra ihany koa. Ary ny firariana fisaorana ny ataonay fitondram-panjakana satria fanabeazana ny olona rehetra olombanina indrindra ny vahoaka amin'ny fianaratsoa no nataonareo manampy anay izay amin'ny fitantanana satria rehefa olombanina ny olona ny hena ny asanay. Dia mbola mirary soa ho an'ny 30 taona manaraka mbola ho fantsipitahiana ho an'ny olona rehetra ny radio Jiro sy Fanasina ary ihany koa mbola hahatarika olona maro ho tonga zanaky ny mazava. Dia tsy ny omana ny hanokatra an'ilay izy fa dia nomenana ny fanokapana dia sokafantsika amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana moa ny ambonin'ny fitondram-panjakana dia amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka fanay masina ihany koa no anokafana n'izao fankalazana 30 taona ny Jiro sy Fanasina izao. Dia mirary soa ho an'ny Jiro sy Fanasina, mirary soa ho antsika rehetra samy tahian'Andriamanitra aby tompoko. Sotra tompoko.
Makasitraka madame le préfet eny kaja eny mboninahitra ny radio évangélique Jiro sy Fanasina ary ny ten'Andriamanitra rahateo moa dia milaza hoe mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Efa inikenareo teo any le feokira tonga eo amin'le nandrasantsika. Any e? Zao fandaminana kely raha afaka piana daholo ny jiro dia samy mba mandrehatra ny zay manana telefônina mba mandrehatra ny torche tsy hoe dia le stage fa samba piana kely ny jiro pasteur azafady tompoka raha afaka atao zanaka ny mazavitsika tandreo misy manaraka ohatra anaty maizinao. Mbola misy ao de miandry kely aloha tsika oka aloha miandry kely ny ao andala tsara de misy mozika zay de mitsangana sika manofa hofatanana ohatr'izao idira ilay mofo mampatsiarovana fa 30 taona ny radio évangélique Jiro sy Fanasina ndao ary raha mitsangana sika so dia efa lany any le izy laso alaiko mihitsy toetra le 3 fa 3 io 3 io va awari
tsofina velona izy ty tsofina no isa roa ao ary mbola andeha amin'ny mazava trano zay mandra-piavin'i Jesosy eny am'raha ho any lanitra sotra tompo afaka piretina amin'izay ny jiro a sotra atsika wow eny ary a amaraparana ny fotoantsika a zao a dia te angavy a ny tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny radio évangélika jiro sy fanasina hiakatra ety anoloana data sineny mifetsoana enina menada azy a tonton Claude sy tonton Monique nafantarany fianaratsoa azy a fa zanaky ny mazava nafantaran'Andriamanitra azy dia miangavy ianareo mivady mba hiakatra eto azafady indrindra tompoko a ny otrotra aloha dia nanodikodina ihany aho hoe ho ataoko sa tsy ho ataoko ty fotoanandroany ity satria mahasadaikitra li satria mazaza ao an-trano ihany dia ohatrany hoe deravady mahay mandira ohatra ka manambady ozy miteny tolo zay a kanefa tsy navela amin'ny fanahy masina satria anisany ampianarana anay ao amin'ny fiangonana misy anay ny mari-panajana dia teaneo an'izany amin'ny anarany zay telo menadary dada sineny sy ny mpiaino rehetra ny jiro sy fanasina radio raha ataoko fohy fotsiny le izy dia zao hoe telopolo taona lasy zay a mbola fonctionnaire tao amin'ny fanjakany dada tamin'izay fotoan'izay eritaona taoriana nitsanganana radio dia nampivory anay efa mianaka izy hoe nanapa-kevitra ozy izy ny aka fisotrondronono mialohan'ny fotoana na retraite anticipée satria mba ahafahako mifantoka ao amin'ity asan'Andriamanitra ity tsy mora zany raha eo amin'ny toerany ray mpianakaviana ary nazahoana tsiny tao amin'ny fianakaviana hoe fanga dia tena radio ana milliardaire zao radio anareo zao no elana amin'ny asa fa arak'ilay teny teo hoe rehefa mandeha amin'ny finoana ianao dia mankatoa ianao dia zao tsika mbola eto foana tao anatin'izay telopolo taona zay a dia tena za manokana afaka miteny a fa tsy mahavita ny vitan'izy mivady a tao anatin'izay telopolo taona zay satria tsy vitany hoe nitaiza sy nanabeanay telo menaday izy ireo telo menaday izahay fa ity zandrinay faralahy tsy haiko na faravavy ty io telopolo taona io ny faralahanay ao an-tokantrano ary rehefa misy fotoana io tsy mandeha dia manginy zay tena manginy zay ohatrany hoe sanatria oatra ny voapaty ao aminay tao anatin'izay telopolo taona zay nisy fotoana maty ny onjam-peo nandritra ny ray volana ny azakazaka tonga hatrany laka loatra ny Ambatondrazaka dada nitady émetteur tamin'izay mbola tao mamana dia hitako hoe fotoana androany a ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe omeo voninahitra zay tokony omena voninahitra omeo haja zay tokony omena ny haja dia mitodika aminareo zay dada sineny amin'izao fotoana zao a tena tiankasitraka dia tia hisaotra na dia tia ho aza hoe mavesatra ny asan'ny radio dia tena tsy nataonareo mpanjavatra amin'ny fanabeazana ny telo menada ary anisany misitraka an'izany zay satria ny teny fikasan'ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ho tahina ny zanaky ny marina noho ny azakazaka nataonareo dia mikoka an'le fitahiny zay aratra ny mizafy kelinareo sy ny zafy afinareo dia noko foatr'izany ary tsy ho anazy mivady rery ihany fa marina io teny io efa voasoratra hoe ho tahina ny zanaky ny marina dia zao tsika dia efa manomana ny hoavy ny zanakitsika
zao tsika de efa manomana no avy ny zafiafy sy ny zafin-doalikitsika rehefa mandeha amin'ny mazavitsika zao de misy fitahina ho an'ny zanakitsika sy ny zafiafitsika sy ny taranakitsika ny manaraka any dia amin'ny anaran'ny mpiaino mety isolotena mpiaino misolovava mpiaino amin'ny anarana telo menada de misy fahatserovana kely de kely avy aminay mba atserovana-reo hoe efa mijery ty zavatra ty nareo de hoe ty le 30 taona tahin'ny tompo anay ary nitsodranay ho anareo de mbola ho 30 taona manaraka raha mbola tsy tonga any amin'ny raony lanitra Jesosy ifanatitra amin'ny zanaka mampara de ahoana hoany tsy maninona avaka raha ohatra osokafanareo tianareo hita ve ny ao anatiny tsy henoko tsara no ny fangatahany be sy maro de osokafana le izy mba dasy fa iny spesialista fa hanampy anareo de sady manao ana ihany izy mivady eny ampipetrahantsika de misy gâteau zaraina amitsika raha ity mety tsy hoampy atsika fa ity zany mba fa misy efa nomanina tsika any de misy fahatserovana kely hoentitsika rehefa mahita ninonareo de mba mahatsiaro hoe ty fa 30 taona njiro sy fanasina de tsisy miala eny mitoerantsika saika nataonay hoe rehefa mitsangana de makalisy foatra ny somary mety ho sahirantsika fa isy tompona ndraikitra izaran'le izy eny de ao fa apiko nareo fa tsy maninona ity koa zany mbola mila ety angambo ty ry zanaka malalo amin'ny tompo ay endahana fotsiny tika endahana hoany ohatra zay fa maiky ijery fa tandre tsy pizza akory ty fa zao zany de aleonareo mamaky anazy ohatrany ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatozao anay amen de mankasitraka indrindra tompoko izay ny fotoanantsika androany angatako mba ho aseho amin'ny écran hoe ohatry ny ahoana ny fandaharam-potoana amin'ny herinandro ty androany ny fanokafana fa hatramin'ny sabotsy no fotoana androany sika no eto fa manomboka rapitsika de tsy lavitra aiza moa ny ambadika aiza moa petra aty ye manomboka rapitso amin'ny rora sasantolakandro ho an'ny tanora de isy conférence manokana ho an'ny tanora mitondra ny lohateny hoe tanora manompo tanora mahomby mandeha amin'ny mazava iraha antsika amin'ny miaramilan'i Kristy asina rakotiny rainy de ny tolakandro de hiaraka amin'ny zokonjaka sika efa eto moa izy ny hoentiny amintsika amin'izany de hoe ny zanaky ny zao tontolo zao izy de manatsaina kokoa no ny zanaky mazava ny amin'iny karazany iny de ny fahina amby roapolo volana febroary ny alakamisy ny tolakandro de ho an'ny mpitarika indray zany hoe ho anna leader responsable na ny anatina fikambanana ianao anatina orinasy ianao iarahana amin'ny tenako izy io mpitarika sy mpitantana mandeha amin'ny mazava de ny ariva manomboka amin'ny 10 ora sasany mbola mipetra ihany de hiaraka amin'ny pasteur bako raha herivatra insika vehivavy tafika mahery ho an'ny vehivavy manokana io ary ny fafito amby 20 febroary manomboka amin'ny 10 ora sasany tapao ny ozina iarahana amin'ny pasteur mahandry raha herivatraina ny asabotsy de isy ny fotoam-piderana fiankofana lehibe ary ny eto de tianasa manokana ny mpidera rehetra avy amin'ny fiangonana maro samihafa satria isy formation ao
isy karazana fampitanao avy amin'ny pasteur Mahandry Rahery zay manager ihany koa moa zany ny mpanompon'Andriamanitra Rija Rasondraibe. De isy formation ho ampidera fa sady araka idera araka iankoka eo anaty Andriamanitra isika. Raha sitrapon'ny tompo zany de izay ny fandaharam-potoana amin'ny terinandro ity amin'ny terinandro ity de mbola fanokafana ihany fa hatramin'ny raiky amin'ny 3 Desambra 2024 de mbola mianoka ao anatin'ny fa 3 taontsika ary sokafana tamin'ny fomba ofisialy izy teo de raha mbola eo madame le préfet de iditsika amin'ny fomba ofisialy ndray izy am'izay fotoana zay mbola azo tonga any amin'ny raha lanitra ny tompo misaotra tompoko nahazo daholo ve atsangano hoe ny tanany zay mbola tsy nahazo porte clé le izy de misy an'le gâteau souvenir kely ao anatiny zao fa 3 taona anjiro sy fanasina izao de amaraparana ny fotoantsika iangavy ny tompotrano rehefa aveo itodrano atsika pasteur Ndrina itondra ny tsodrano ho atsika alohan'ny andehanantsika ody olo lalana sy vody lalana ho andry afo so andyrahana atsika tsara avy any tompo de raha sitrapon'Andriamanitra de rapitso ndray tsika miona manomboka mihora sasantolakandro tsy haiko ny fiara fitaterana raha efa voninao ambany eo misy fiara fitateranao zany afaka manatitra atsika ny atsimo sy ny any avaratra efa ny ezahana no karakaraina ny am'izay mangataka mpira ihany koa mba hiakatra am'izao fotoana izao ny sara-pitaterana zany tsy miova fa mitovy amin'ny andavanandro ihany de ho atsika zay manana fo ny amin'ny asan'Andriamanitra manana fo ny any amin'ny asan'Andriamanitra de misy fanatitra afaka ataotsika ampitiavana tsy hoe vidina gâteau azafady tompoko na vidina porte clé fa raha manana fo amin'ny asan'Andriamanitra na ianareo de raisina antanandro zany satria izay na fahany onjam-peo anisany mbola naharitra tao anatin'izay 3 taona zay tsy ohatra ny radio commercial izy io fa tena nisy olona foana nanana fo ho an'ny asan'Andriamanitra de zao tsika mbola eto zao de voninahitra Andriamanitra irery any ho ataotsika tirity hoe fanotronany de iangaviko i pasteur Ndrina hiakatra rehefa any amin'ny faraparanira itondra ny tsodrano ho atsika de fa misy t-shirt ihany koa zany échantillon ali ao santionany ao hoentina mankalaza ny fa 3 taona de afaka mijery ao nareo de zelinany am'le izy misy soratra hoe mandehana tahaka ny zanaky ny mazava de afaka mametraka commande amin'ireo karazany maro samihafa ndahoary andeo tsika hiaraka itsodrano ny onjam-peo amin'ny alalan'ny tirity hoe fanotronany Isakininya amin'Andriamanitra Tematsiarana anaty tonom-bavaka Mientana ny fo ahitanao isandratra Ahitanao ifo ahitanao hiakatra Uitiny aminao raha mandeha andalana Ny anaran'i Jesosy no indro tazana De ampamirapiratra ny tavany aminao Ka naiza le ny fikasana tao Ka mirary anao ho tahin'Andriamanitra asitraka ao de hitsangana sika am'izao fotoana zao de tononiko aminao ny fahatsarany asandrato ny tananao mba ho tsodrano amin'ny asan'Andriamanitra zany hery zany ny fanotronany no anotrona anao no anotronana Ka ny herini
hoe zanak'Andriamanitra sy ireo teo mpanahy araka an'Andriamanitra ny voninahiny amirapiratra aminao ny fanotronany no anotronanao ka mirary anao ho tain'Andriamanitra tononiko aminao ny fahatsarany lanitra ny fanotronany no anotronanao ka ny heriny ho herinao ka mirary anao ho tain'Andriamanitra tononiko aminao ny fahatsarany lanitra ny fanotronany no anotronanao ka ny heriny ho herinao ny fanotronany no anotronanao ka ny heriny ho herinao ka mirary anao ho tain'Andriamanitra tononiko aminao ny fahatsarany lanitra ny fanotronany no anotronanao ka ny heriny ho herinao ny fanotronany no anotronanao ka ny heriny ho Andriamanitra no antony zavatra rehetra. Navelan'Andriamanitra isy ny onjam-peo radio Jerzy Fanasina hitondra fahazavana na dia mikatona azy an-tramonao. Tsy voafetra ny ninona aizina dia tsarovy fa ny onjam-peo dia afaka nanavatsava tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay nampitondrainy ny mpanompoana. Tsy masakana ny fahazavana ny aizina na inona eo amin'ny fiainantsika tsy lahy avy. Azany indrindra anao nambaran'ny tompo manao hoe satria hoy ianao Jehova ô ianao no ariko sady nataonao fonenanao ny avo indrindra dia tsisy lozan-jo anao na aretina nakaiky ny lahinao fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra lehanao eny hitantananao amin'ny tanakavanany fahamarinana izy. Jehova ô ianao no arinay
ao aminao no misy ny fialofana tsara indrindra ary zany tsodrano zany no anambaranay manao hoe hitahanao ane Jehovah ka iaronao ampamirapetra ny tavany aminao ne Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ne Jehovah ka menao fiadanana amen mahazo toerana vetivetsika dia hivavaka mangina ao am-po isika akasitraka an'Andriamanitra ianao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen hotahin'Andriamanitra anitsika rehetra tomboko misaotra tompoko izay ny fotoanantsika androany rapitsondray raha sitrapon'ny tompo ho an'ny tanora amin'ny rora sasany ho an'ny besimaro amin'ny dimora sasany toy izao ny fitaterana misy bus anankiroa mangamanga makany atsimo makany atsara mandroso any zany dia ny mavomavo makany avaratra tsy tonga Antananarivo fa tsy popoka dia mijanona dia izay zany ny bus afaka iarahantsika raha andeha hody dia tongava soa daholo tompoko eo ambanin'ny fiahin'ny tompo dia zay linany amin'ny ty t-shirt ty dia afaka manatona aiza ny tompona andraikitra nyty eto aloha eto zareo efa ao ambadika ao dia ao ny makasika ny andinidininy rehetra tompoko misaotra tompoko